Jesosy fa tsara ianao tsy ahainao ka manome ny teninao zay mitaona ny fonay bevaka anorenanao finoana velonao anatinay anamasinanao anay ary anomezanao anay koa zany fanahinao Kristy azonao mitoetra koa anatinay ampianary zay amty andro ity alalany asabidiny zany teninao izany teny fiaina manasitrana manangana ny maty mampandova lanitra anay ary sabatra hoentinay miady koa amin'ny fahavalo maro zay mitady amelinay ary mahatonga anay ho mpanompo mahatika hatramin'ny fahafatesana taomenao sady voninahitra fiainana. Amen. Diten'Andriamanitra voninahitra manjarasika ny voninahitra fahavalo alohan'ny Pasika zao dia mivoasotra amin'ny liokatoko fahavalo any andiny fahefatry hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Filazantsara masina soatan'ny liokatoko fahavalo nandiny fahefatry hatramin'ny andiny fahadimy ambin'ny folo. Rehefa hita dia tozao mivaky ny teny amin'ny anarana ary izy vaoaka betsaka ny ango ka nanatona azy ny olona avy tamin'ny isan-tanàna dia nanao fanoharana hoe izy nivoaka ny mpamafy amafy ny voa ary anamafy izy ny sasany dia voafafika ny amoron-dalana ka voitsakitsaka ary dia lany ny voromaridina ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny teny ambonin'ny vatolampy ary avao naniry izy dia nalazo satria tsy nisy mandomando ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tsilo ary ny tsilo niara naniry taminy ka nangeza azy ary ny sasany dia voafafy teo amin'ny tany tsara ka dia naniry ka namoa zato eny ary rehefa nilaza izany izy dia niantso hoe zay manatsofina hoe ty miaino aoka izy aino ary ny mpianana mitany azy ny am'izay hevitra zany fanoharana izany dia hoy izy ianareo navela alala ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa ny olo-kasy kosa dia fanoharana no natao mba hijery izy fa tsy hahita ary are izy fa tsy ahafantatra ko zao ny hevitry ny fanoharana mivoady ny ten'Andriamanitra. Ireo teny amoron-dalana dia zay mandre efa avy ny devoly ka manaitra ny teny ao am-pony fandrao iny izy ka vonjena ary ny teny ambonin'ny vatolampy dia zay mandre sady mandray ny teny ny fifaliana nefa tsy manampaky ireo fa mino vetivety ihany koa amin'izay andro sy amin'ny fakapanahy dia miambotry izy. Ireo teny amin'ny tsilo dia zay mandre fa no nandeha izy dia voageza ny fiaiaiana sy ny arena ary ny fahafinaretana zao fiainany zao ka tsy mahavanimboa fa ireo teny amin'ny tany tsara kosa dia zay mandre ny teny amin'ny fo sady marina no tsara dia mitana azy ka mamoa amin'ny faharetana. Ray masino manasina ny fahamarinana ny tena amin'ny fahamarinana. Amen. Resangorana manalo aminao rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Misy fampianarana lehibe ty ny Jesosy ampianarana antsika androany ka ny sikendreny zany fampianarana zany dia zao ny fonao na ny foko tsy any Jesosy hibabo ny ten'Andriamanitra. Ny fonao na ny foko ty any Jesosy hibabo ny filazantsara. Inona moa zany filazantsara zany zay atao hoe voa ilazana azy eto voa ten'Andriamanitra na filazantsara ny voa velona marina maharitra mandrakizay ty karazana voa ty avero voa velona marina ary haritra mandrakizay mampiavaka azy. Ny tenany Jesosy koa dia noariny amin'ny voa raha sy lasaka amin'ny tany izy ny voambary dia tsy mamoa izy ny tenany noariny amin'ny voa koa ka ny voa dia anambarana ny ten'Andriamanitra fanambarana koa ny filazantsara. Efa ny anarantsika tety tamin'ny isandroa volana inona natao hoe filazantsara ho an'izay matadity
nanadiny fampianarana sika zany Jesosy maty sy zangana tamaty izy io no atao hoe voa Martin Luther zao fampianarany amin'ny baiboly raha isoronao amin'ny baiboly ho izy Jesosy maty sy nitsangana tamin'ny maty dia sy baiboly isorony baiboly raha isorona amin'ny ten'Andriamanitra koa Jesosy maty sy nitsangana tamin'ny maty dia sy tenin'Andriamanitra fa teny maty io no hianaratsika androany ahoana inona ny lanjan'izany ten'Andriamanitra zany amin'ny fiainatsika inona ny mahasarobidy zany amin'ny fiainatsika efa nambarasika ty hoe ty karazana voa ity dia maharitra manak'izay deo hoe Jesosy tany sy ny lanitra ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona efa namaratsika teo fa ty voa ty dia voa velona anao koa fanazavana an'izany voa velona zany zao nambarany evizy ty lohan'ny Hebreo toko faefatra ny faramambin'ny folo velona sy mahery ny tena amavelona zay raha misy mpanota maty anankiray mandray azy ka babony zany dina nefa rano zany mpanota zany velona koa izy io lazaintsika hoe teny fiainana ty voaty misy zavatra roa hoy ny fampianarana Martin Luther ny tena mahavelona ny teny io voalohany a dia Jesosy maty sy zangana tamin'ny maty fa ny faharoa dia ny fanahin'Andriamanitra isa moa no nampanoratra ny baiboly io Andriamanitra fa sy ny mandry avy amin'ny avy amin'ny fanahy maritra zany hoe amin'ny teny française de le Saint-Esprit qui vivifie la parole zany hoe ny fanan'Andriamanitra no mamelona sy mampisaina tena ary zany na tonga ny Jesosy ny teny tamin'ny mpianatra hoe raha andeha hitory tena izy de hoe aza miala eto Jerosalema aloha nareo raha sy mahazo ny fanahy masina dia niasan'ny apôstôly toko voalohany andiny fahavalony ray dia ampianarin'i Jesosy hoe azo very ianareo anilasany fanahy masina aminareo ka vavolombeko eto Jerosalema Jodia Samaria ary zany hoe raha andeha hitory tena ianao ka sy manana fanan'Andriamanitra dia teny maty nitorianao eto pesaka ny teolojiana pesaka n'olona mahay nitory teny nisy olo anankiray heditra ny lanitra dia miteny tamin'ny Jesosy efa nitory teny tamin'ny anaranao zay efa namoaka dia mety tamin'ny anaranao zay hoanao navaliny Jesosy tsy fantatry anao navitaiza miala ampy fanao hoe inona ny dikany nitory teny izy fa sy nitarininy fanahin'Andriamanitra zay mahavelona ny teny jereo tsara ny olona rehetra ampiasaina Jesosy feno ny fanahy izy ary io no mahavelona ny ten'Andriamanitra Jesosy nitsangana tamin'ny maty sy ny fanahy inona ny asan'izany ten'Andriamanitra zany amin'ny fiainatsika loha tena sangasika dia hoe tiany Jesosy ho babo ny ten'Andriamanitra ianao iza izy dia loatra re tatoato dia fampianarany amin'ny voa tamin'ny aladasika dia hoe misy ny voasary dia misy ny sipary siparifary ary io koa tandremany io maro ny tontena dia zao ny fampianaran'i Jesosy maro no avy amin'ny anarako izay indro asy Kristy indro ary Kristy mandeha lany ve ozy aza mahaiza manao discernement ny voa tena voa velona sy marina ve sa tsy parifary lay siparifary reny tamin'ny fampianarantolotensika tamin'ny aladilafy dia zao hoan'ny mpamboly mahalalany rehefa mitambatra amin'ny vary io dia tena maisy be izy fa ny vary ohatrany eo ihany dia mirodorody fiaino fiangorana olona valopolo sy valonjato sy valoarivo sy valo hetsy mao fa tery ny lalana makany amin'ny fiaina hoy Jesosy ka vitsy ny makany zao ry havana ny vokatry ny fiainana ny tenin'Andriamanitra ny mahasarobidy azy foana ny mahakristiana antsika raha tsisy ny teny n'Andriamanitra io aloha isaka ilay ten'Andriamanitra Jesosy lay teny
tonga nofo faharoa tsy misy olona anankiray afaka mibebaka raha tsy misy ten'Andriamanitra avy amin'ny fanahy masina koa nefa nio tsara efa nitoro-teny ny apôstôly Petera sy ny namany rehefa feno ny fanahy masina olona firy nibebaka indraiaro 3,000 tamin'ny any nganatorako Jean Daniel raha ihesy ny olona mibebaka ao anatin'ny raha eritreretina zany raha ihesy zany mandady satria posiposiro moa an'io ray aman-dreny io ianao tamin'ny alasinainy anao a zakazangy ianao tamin'ny telo mahery dimy tamin'ny efatra mahery efatra ianao a nandaingy ianao Jesosy niteny aminao hoe mibeba miova izy tsy andady am'izany satria raha mbola toizany eo ny karaza-pahotanao io a di angamba isitrika ambany latabatra anao zany hoe ty ten'Andriamanitra ity mampibebaka ke zao ny fampibebahana taony tahaka ny mpanao opération anankiray raha misy olona voany appendicite raha tianao salamany appendicite ety velany kibo ve ny asiana pansement ahoana anao tao didiana aloha manary a esorina tao lay ampanitsinay aloha avy eo asiana pansement marary mandritra ny fotoana mahatry avy eo rehefa salama ianao de hay saotra n'Andriamanitra fa salama tsara fa saingy tsy mora ny nazo anao de tahaka an'izay lay ten'Andriamanitra ity voa ity mandidy teneniny ianao fahotanao tsy symétrie izay le opération fa rehefa tenenina ny fahemenao de miala fa ny théologie libérale de zao no ampianariny fenao zany ety andafy rehefa minao Jesosy ianao azonao atao daholo ny fahotana raiky tsy maninona io fa zay mino ihany no hovonjena fa narasa zany finoratena maloto dia zany mahatonga ny komo pasteur amsongolona raha va terana mitenina anglisy sy teneko firenena sao de ataony olona inona koa ty lazany pastora zao manambady lasa la de mitoro teny voina nitorina eo sy tarafara nitorina eo ke zao tsy vita mabebaka lay olona rehefa mibebaka lay olona zany le lalàna no opération nalàna le appendicite fa misy ilazantsara kosa io ny pansement hoe anaka na de mpanota azy ianao a tsy eko ianao Jesosy raha miaiky fahotansika isika dia atoko sy marina Andriamanitra anelo ny fahotansika manadio antsika io filazantsara ny famelan-keloka ny mpanota iravana io mahavelona azy filazantsara ny famorako filazantsara ny fitiavana zay antsoany Jesosy anao hoe avia zay manatona tsy mba tsy vitanao mibebaka ihany fa zay olona mibebaka de mahazo famelan-keloka raha ty azo famelan-keloka anao zany de mila akoatsy zany tsy misy olona manankiray manana finoana raha tsy misy ny ten'Andriamanitra aveko tsy misy olona anankiray hanana finoana raha tsy misy ny ten'Andriamanitra azany ny mahasabody matetika Jesosy fainao azy misy filazantsara amty voa ty Romana 7:1-7 misy mahatadidy an'izay ve nefa ianao de mangataka finoana Jesosy ame finoana ny finoana de avy amin'ny toroteny ary ny toroteny de avy amin'ny teniny Kristy ka te hanana finoana ianao de miaina ny ten'Andriamanitra ianao sady mamboly finoana io mambahatra ny finoana io ary mahatonga anao hanana finoana velona tsy mihozongozona na inona ady na inona olana io koa no amonjena sao volaza mivola Romana 7:1-7 tsy menatra filazantsara fa herin'Andriamanitra famonjena veritraminy zany Romana 7:1-7 milaza an'izany fa ny filazantsara io no amonjena ka raha te voavozy ianao de mila manenina miaina ny ten'Andriamanitra mandray zany ianao dia tandremo sao de henohy ny sofina kavia voaka miakavana fa ianao hitana amin'ny fo madio sy marina zay ny tany sara eto
Sy zany any izany sisa lama eto zao izany satrany gripo efa misy eo de atin'io ary misy ny sasany tratra de ozy ny eo volana ny ten'Andriamanitra dia ainao any mahazo azy ary tsy voatery gripo zany fa ny olanao rehetra raha manana ady ianao raisy ny ten'Andriamanitra famohery atinaman'izy basa koa ny ady ny devoly inona no entina mandresy ny devoly ahoana sy ny efesiana toko fahenany de fafito ambin'ny folo aizany mpiandry ny tena raiso ny ten'Andriamanitra ho sabatry ny fana ny kristiana de miaramila nefa mitondra basy ka eo anatin'ny basinao sy misy bala sy ao le tena velona fa de mizesta amin'ny baiboly ny mpiandry zao ny teny Martin Luther io baiboly izy mizara roa misy ny baiboly ivelany io hitasika io fa misy baiboly mivelatra ao anatin'ny fo io lay hoe tena bible vivante zany hoe ianao i Paoly a dia epistile velona vakiny olo mivoaka vitinao lasa baiboly zay fampianarana mivoaka vitinao lasa baiboly vakiny olo lasa filazantsara vakiny olo sady fanohitra ny zavatra lazay ny baiboly nefa ny fiainana deo izy ny olona aleoko sy mivavaka re zao ny kristiana tandre manaraky manangarany maty koa io ten'Andriamanitra io matera-panahy matera-nofo koa raha mataom-basa ny Lazarosy de ao nao Jesosy ry Lazarosy mivoa teny indray-mbava nanangana antsika amin'ny maty ara-panahy nandovoasika fiainana maro tsy hitany saiketo fa visy zany asan'ny fanan'Andriamanitra ten'Andriamanitra zany famotinana fa ny tena zava-dehibe de ity averiko fa ny tena zava-dehibe ny amin'ny asan'ny ten'Andriamanitra de ity tsy misy olona handray fanahy masina ivelany ten'Andriamanitra tsy misy olona handray Jesosy ivelany ten'Andriamanitra tsy misy olona nanan'Andriamanitra iray ao anatiny ivelany ten'Andriamanitra azavay zao volaza ny jaona toko efatra ambin'ny folo nandefa telo ambin'ny folo de hoe Jesosy raha tia ianareo de tany manteny azaso ny ray onona ao anatinay izany tianana ny Jesosy onona ao anatiny sy onona misy tiany izy tiany Jesosy kosa aloha tokony anangatana izany sy tiany Jesosy sika rehetra samy tehanana any Jesosy tehanana any Jesosy ianao raiso ny ten'Andriamanitra hany ny ten'Andriamanitra ivelomy ny ten'Andriamanitra ankatoavy ny ten'Andriamanitra faharoa apokalipsy toko fahatelo na andiny faharoapolo haitsika tsara fa leo iaratsika amireto hoe Jesosy indro efa mitsangana eo mavaravarana ka mandondona raha misy miaino ny feo mamono varavarana de inona nataony hiditra ho aminy aho iara misakafo aminy de faran'io mafinatra onanao any raha tianao anana Jesosy iainy ten'Andriamanitra tsara ary any vanalanitra izany tiandova lanitra izany sy tiandova zay miny filazantsara no zena baby ny ten'Andriamanitra baby ny filazantsara io no italian'ny fanahy masina antsika androany mba hatonga antsika ho tany tsara mitazona ny ten'Andriamanitra amin'ny fo raisy ny sofina ny ten'Andriamanitra de tehirizina ao ampo aveko raisy ny sofina ny ten'Andriamanitra tehirizina ao amin'ny fo coffre-fort io fo io iavana tehirizana ny tsara indrindra amin'ny fiainanao ino ny tehirizina voalohana ny aina avy eo ny aina ny fanan'Andriamanitra ao Jesosy ao ary ny ten'Andriamanitra manomboka androany ianao de raha mivoaketo de ny hoe Jesosy eo ny foko de coffre-fort tehirizako tenao averiko zay Jesosy eo manomboka androany ny foko dia coffre-fort tehirizako tenao maro fahavalo nefa zany lazany Jesosy eto hoe ny devoly ny filan'ny fo ny arena esetra misitona anao io tiana am Jesosy sy andray ny ten'Andriamanitra sy haritra amin'ny finoana fa
Jesosy milaza aminao hoe miorina tsara aza miova ninena fisotomany devoly ny filany nofo aty koa de feno vao manokatra Facebook ianao de feno zareo mihesikesika eo talemo sady ianao lany andro kitikitika aneo hoe tatia masina madio faniliny tongotro zay io ihany zay tariany io no raha fa sy teny amolon-dalana ianao isaky sainy devoly sy teny mbona vatolampy ianao hampalazony devoly finoanao sy tena misily anao gezay ny filany nofo fa ianao dia taranaka voafidy zeny ny masina dia mifady niotany dikany inona ny fikendreny reto fahavalo reto isitona anao iala am Jesosy fa androany ianao olona mamoa voatsara mandray lay voatsara mizara ilay voatsara voninahitra an'Andriamanitra ra zanaka ny fanomasina zay fahatratra amin'ntareo indrindra ka miarak'izay mivavaka asika saotra Jesosy manome anay ny voatsara dia ny tenanao izy lay tsangana tamimaty ny fanahinao mamboly zany ao anatinay ary mangataka aminao zay ninona herin'ny fahavalo ty handrava izany teny zany ao anatinay dia ampioreno tsara zay ho mahatokatra ny fahafatesana hiaina hivelona izany teninao zany amin'ny fo madio sy tsara amen raisy ny fitahiana asoava Jesosy kitomitsika ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisanao fale masina ho aminao rehetra ny hetra amizao ka ho mandrakizay amen